Ok, salama taolo indray toy izantsika kely fotsiny zany le resaka mixage amin'ny Audacity zany hoe maka feokira misy ho an'ny mpanao hira vitsy tsotsotra eto amin'ny ordinateur dia misy an'ilay hoe ohatra hoe manana feokira ianao dia avy eo asianao feo anao ohatra ny resaka karaoké zany ohatra dia avy eo enregistrena mbola ho toizantsika amin'ny manaraka ny hoe ahoana amin'izay indray fanambarana anazy amin'ny vidéo fa ity zany a dia karazana mixage tsotsotra efa nataontsika tamin'ny talohan'izao ny hoe ahoana ny fomba fakana feokira amin'ny YouTube na amin'ny ordinateur fotsiny tsotro izao mariako kely fa tsy amin'ny YouTube fotsiny le nataontsika farany iny fa izay hira rehetra mivoaka amin'ny ordinateur mihitsy dia azo atao an'iny izay tsy nahita an'ilay vidéo moa zany dia jerevy eto ambany eto amin'ny description ka ity indray zany dia rehefa azo amin'izay le feokira dia ahoana ny fanaovanao ny mixage zany hoe manatambatra azy amin'ny feonao manao enregistrement amin'ny feonao dia azontsika ohatra zao sokafantsika zany dia misy feokira anankiray izay efa enregistreko nataoko hatran'ilay tamin'indray mpandeha iny nanaovana anazy zany hoe nataoko hatran'ilay tamin'ilay vidéo voalohany hoe nalaina avy amin'ny YouTube le feokira fotsiny toy izao ny feokira azontsika elona izy ataontsika manomboka hatreo tsy maninona satria zavatra sorona zany izay tsy ilaina sélectionnena dia supprimena dia mandeha jambany maleo dia asiako ny feoko zany rehefa atoato atao amin'ny Audacity ihany tsika nampidirana anazy tamin'ny radiofana eo zany miditra dia avy eo ataoko pause alongany dia avy eo dia amin'izay mba tsy ela be loatra dia raha vao manindra ity enregistrement tiako dia azoko akelezikely dia manao enregistrement avy hatrany ny Audacity azoko atao hoe tsindrindra aloha ny pause dia manao enregistrement koa dia amin'izay vonona tsara satria azoko jerena sao dia ambony be loatra izy fa hitako hoe ambony be loatra raha vao menamena le eto dia ambony be loatra dia somary ampidingo kely zany le micro ohatran'izao na hoe atao ohatran'izao ina zany zavatra tokony marina aloha ny voalohany indrindra verifieo le micro raha ohatra ka tsy misy an'iny raha tsy misy ohatran'iny zany dia verifieo hoe inona ny source anao ohatra zany di source ianao dia tsy mihesika ity dia izay tsy mandray enregistrement ny Audacity zany dia ajanony indray alongany dia jerevy hoe inona micro ampiasainao dia za zany mampiasa an'ity micro externe ity dia iny zany ny sélectionneko dia andramako dia hitako ilay izy fa mienregistre ary raha ohatra ka ambony be ohatran'le teo izy zany hoe tonga ny amenamena dia ahena kely ity mba ho eo amin'le mavomavo maximum zay zany le izy zao fa mbola ajanoko aloha satria isoroko tony rehetrarehetra izay nampiasaina teo tsy niasa tony efa toerany tsara zany ny balance ny micro sy ny ohatran'izany dia vonona amin'izay ahako ianao enregistrement dia ny fanaovako matetika tsindriko aloha ny pause dia tonga dia tsindriko ny enregistrement dia amin'izay fa hita daholo hoe vonona ny rehetrarehetra izay vao avotsotro ny pause dia anandrana an'ilay hira arsika zany zao jambahao eny jambahao zenazanazavana ao anaty aisipito ao aizina tsy azo hialana lokotokana ihany no nasehona hoay dia ny mainty zany ataontsika hatreo fotsiny azontsika toa dia tapahana na asitsindrina koa ny pause iny zany feoko ratsiratsy fa azo amboarina le izy averintsika zany miaino anazy amin'izay mizao jambahao eny jambahao zenazanazavana tsy mahay feokira zany ao anaty aisipito ao aizina tsy azo ireo zany izy efa vita sady dia azontsika tonga dia atao exporter io ohatran'izao exporter l'audio kanefa ny azo amboarina ihany koa inona ny zavatra azo anamboarana anazy akoatran'ny le mixage ohatran'izao dia azoko atsaratsaraina ity raha ohatra ka ambany loatra ohatran'le nataontsika tamin'ny farany dia azo asiana amplification ampiakarina arak'izay ilainy ity
de manao ok. Raha ohatra ka tafakatra loatra ka saturé dia ataovy annulé de averina indray. Dia azo asiana ihany koa effet hafa. Effet anisan'ny mahafinaritra ty hoe réverbération ty, reverb zany dia le manakonako iny. Zay fogna efa hitanareo izy rehefa avy eo ty misy preview dia azo ianona. Iny zany azo amboarina arakaraka le reto paramètre rehetrareto azo amboarina. Azontsika atao ok izy de rehefa ohatra ka tsy afa-po dia ajanona dia averina indray. Ao anaty aisipito ao haizina be zany ny effet azo atao amin'le feo ty fotsiny zay ty zavatra sélectionneko ty. Rehefa manao anazy zany de sélectionnena le izy alongany de aveo tadiavina. Azonao andramana daholo re effet rehetrarehetra eo na écho io arany de azo andramana ohatra. Misy karazany betsaka zany azo atao, misy écho, misy ngambany misy hatramin'ny autotune koa reo mbola azo jerevana. De rehefa vita am'zay zany zay za zany tonga hatreto zany ny ilaiko. Hatreto ihany ny ilaiko fa tsy ilaiko ny ambiny. Dia aveo sélectionneko miaraka ohatran'izao izy mba asiako tiako asiana hoe fade out zany na hoe fondre en fermeture zany hoe le memora de enotsika tsara nge rehefa ato ataotsika hatreo fotsiny zay. Iny memora zany izy de azo atao daholo zany rehetrarehetra de rehefa vita am'zay zany rehetrarehetra dia manao exporter l'audio ako. Iny exporter l'audio iny de izy rehetrarehetra mixé zany no exportena. Ohatra zany ty hoe jamba cover vita. Dans les fichiers exportés, vos pistes seront mélangées en 2 canaux stéréo. De manao ok ako. Azoko asiana ny anaran'ny artiste sy ny sahala am'izany. Zay zany fanaovana anazy, mivoaka tsara le izy tsy misy olana. De ohatran'izay zany no fampiasana ny Audacity raha anaovana mixage. Asehoantsika an'izay izy manaraka hoe inona indray no atao rehefa ohatra ka te hampisy vidéo zany hoe matetika mantsy zay no mitranga hoe maka vidéo le olona amin'ny téléphone dia ny feo alaina amin'ny enregistrement ohatra ny nataoko teo zany dia andramantsika indray zay ahoana indray zany ny atao amin'izay fotoana izay fa tohizantsika manaraka dia misaotra antsika nanaraka an'ity fampianarana kely sy fanazavana kely ity.